Makasika kosa indray ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama dia mitaky ny fialan'ny tale général sy ireo mpitantana eo anivon'ity orinasa Jirama ity ireo mpiasan'ny Jirama izay manatanteraka fitokonana mpitantana izay tsy mahavany olana takian'izy ireo io no takian'ny mpiasan'ny Jirama izay nanatanteraka fivoriam-be tetsy amin'ny Saint Michel androany teo jerentsika ary ny fanadidina nentin'ny Jemy Mara Daniel eo amin'ny sariny Mamy Rasoanefo. Mbola tsy mivahatra eto ny olana misy eo anivon'ny orinasa Jirama tao anatin'izay 20 andro nanatanteran'ireo mpiasa ny fitokonana. Manoloana izany dia mitaky ny fialan'ny tale général sy ireo mpitantana eo anivon'ny Jirama, ireo mpiasa mitokana sy ny farimbo-tsendika ny mpiasan'ny Jirama. Io mitapaka nandritra ny fivoriam-be no tanterahan'izy ireo tetsy amin'ny Sainte Famille Mahamasina. Afaka maly dia nilaozany Andriamatoa DG ny orinasa Jirama ny tanàna fa tsy eto izy fa lasa ny velany. Ny DGAO tsy eto koa fa hialy eto manomboka Ararivo. Ny DGAO efa tsy eto Antananarivo intsony koa rehefa any amin'ny sisiny any. Kantina Iambara dia tsy misy miaino ny mpiasan'ny Jirama, zany natonga ny mpiasan'ny Jirama nakety amin'ny Sainte Famille tamin'ity andro an'ity mba ahafahany maneho ny heviny, maneho ny zavatra rehetra izay tokony hitondrana an'izao fiazotolona ataon'ny mpiasan'ny Jirama izao. Raha mpitantana tsy mahavaha olana tao anatin'izay 20 andro izay dia nitakiany ny mpiasan'ny Jirama ny alany amin'ny toerana. Ao anatin'ny orinasa Jirama zany manomboka any amin'ny tale général ny orinasa Jirama zany fitakiany izany ary amin'ireo tompona andraikitra rehetra ao anatin'ny conseil d'administration ny orinasa Jirama zany ny fitakiany mpiasan'ny Jirama amin'izao fotoana izao. Miantso ny tompona andraikitra misahana ny ady amin'ny kolikoly ireo mpiasan'ny Jirama fa lasa ivitoerana fanaovana kolikoly avo lenta ny orinasa Jirama raha ny nambaran'izy ireo. Zahay dia miantso ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny firenena satria hitanay sy tsapanay fa ataon'ny olona toerana fanaovana kolikoly avo lenta atao anivon'ny orinasa Jirama amin'ny fampidirana an'ireo groupe rehetra anaovana famatsiana jiro eto herinaratra eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina satria rehefa amin'izao fotoana izao hiazakazahana ny mamitraka an'ireny groupe izay fahintsika lafo be ireny amin'ny orinasa Jirama mandefa ny any anatin'ny conseil d'administration manao ny ao anatin'ny Jirama mandefa ny symbionine tany avy any amin'ny présidence de la République. Nanamafatra ireo mpiasan'ny Jirama fa tsy ny fanomezana ny fibe famokarana herinaratra mandro seza sy volobe ho an'ny orinasa Amerikana Symbion Power akory ny vahaolana amin'ny délestage fa ny fanamboarana ireo groupe simba. Mitondra herinaratra 40 megawatt ny ao mandro seza raha 520 megawatt kosa ny ao Ambohimanambola. 15 andro aorian'ny fifidianana ireo kojakoja fanoloana izany no fe-potoana omen'ny mpiasan'ny Jirama dia vitan'izy ireo. Manoloana izany dia mananatanteraka tsy paipaika ireo mpiasan'ny Jirama entina namboarana ireo fobe mpamokarana ary manaitra ny sain'ireo malala tanana nanao tolo tanana amin'izany.